Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fanontaniana mipetraka amin'ny tsirairay manao hoe: tianao ve ny amboly azo ao amin'izany paradisa izany? Raha eny ny valiny dia arao akaiky ity tantara ity. Rehefa mpaminany sallallahu alaihi wasallam andeha hiakatra velona tany an-danitra tamin'ny aliny Isra wal Mi'raj, dia nifanena tamin'ny mpaminany Ibrahim alayhi salam tao amin'ny lanitra fahafito. Rehefa mifanena izy ireo dia nifampiarahaba, niresadresaka ary nifattany vaovao. Farany dia niteneny ny mpaminany Ibrahim alayhi salam manao hoe: "Ore Muhammad, ampitao amin'ny vahoakanao ny fiarabana manokana avy aty amiko. Ary lazao amin'izy ireo fa ny paradisa dia mahafinaritra, tsara ary mahateonina hatrany. Ny rindrin'izany paradisa izany dia vita avy amin'ny biriky volamena sy vatosoa. Ary ny rano fisotro ao anatin'ny paradisa dia mamy, matsiro ary mampite sotro hatrany. Ary ny fambolen-kazo ao anatin'izany paradisa izany dia ny teny efatra: Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar." Raha jerena akaiky izany afatry ny mpaminany Ibrahim alayhi salam izany, dia izay olona namelomberina an'io teny anankiefatra io dia efa nahavita namboly azo ao amin'ny paradisa. Midika izany fa tsy maintsy hiditra amin'ny paradisa io olona io amin'ny andro farany, satria efa namboly an'izany hazo zany teto ambony tany, ka rehefa tonga ny andro farany dia andeha hijinja na hihinana ny fruit na voankazo izay novoleny teto ambony tany any amin'ny paradisa. Ka ho antsika rehetra zay te amboly azo, zay te hiditra amin'ny paradisa, dia aoka merimberina any izany teny izany. Raha namerina zany indray mandeha anao dia efa namboly azo ray any amin'ny paradisa. Namerina zany 10 anao dia efa namboly azo 10 any amin'ny paradisa. Raha namerina zany 100, 100, nitapitrisany dia efa nitapitrisany sy anarivony ny azo novolenao any amin'ny paradisa. Ka rehefa tonga ny andro farany dia tonga ianao hiditra amin'ny paradisa ary hijinja sy hinana an'izany rehetra zany ao anatin'izany paradisa izany. Ka fanontaniana mipetraka amintsika: inona no manakana antsika raha mamerimberina an'izany teny izany? Subhanallah, fidirana eo any Allah. Walhamdulillah, fisorana eo any Allah. Wa la ilaha illallah, tsy misy tompo azo tompoina afa-tsy Allah. Wallahu akbar, ary tompo Allah ilay lehibe indrindra. Averimbereno izany fa tsy hanenina anao ety ambony tany, ary ho hitanao ny vokan'izany rehefa anao miditra ao anatin'izany paradisa izany. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous ary ataovy zay amin'ny vidéo fa mbola maro ny lesona zay ampitantsika eto insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.